Omaly kosa no namaranana ilay lalao nentina nankalazana ny fetin-dreny teto amin'ny fahitalavitra ma TV un look pour une maman. Io no anarana nometsika izay kilalao izay Juliana, izy ilay candidat nivoaka ho mpandresy. Ranarivelo Clary Juliana, izy ny reny nandresy tamin'ilay lalao novokarin'ny fahitalavitra ma TV un look pour une maman izay ny farana omaly. Télé écran plat 32 pouces natolotra baolay sy valopy manokana avy amin'ny Canal Plus sy Charmel Beauté no fanomezana natolotra azy. Ranarivelo Clary Juliana dia 40 taona ary manan-janaka 2. Omaly izay andro ny fetin-dreny no namaranana ity fifaninanana ity ary nanolorana ny loka. Raha iverenana ny fizotron'ny lalao dia Remdiny no voatazona indray anjara tamin'ny lalao, dia Monica, Goretti, Eleonore, Juliana ary Amanda. Nomena vola 7 hetsy avy izy 10 ireto, nahafahan'izy ireo mividy akanjo, kiraro sy haingo miaraka aminazy. Eo koa ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ka nampifanarahana tamin'ny lohahevitra hoe soirée et resto chic en famille izany rehetra izany. Nahazo isa 320 faingo roa amin'ny 30 ary 7 faingo 70 i Ranarivelo Clary Juliana. Arabaina manokana araka izany Ranarivelo Clary Juliana ary mbola mamerina amin'ny fiarabana ireo reny rehetra tratra ny fetin-dreny.